Holy words, long preserved for our home in this world. They resound with God's love. Oh, let the ancient words embody. Words of life, words of hope, give us strength, help us know. Sfata suo finisce tutto. Fa falta per fattezza. Tu lasno la tau. Non può nulla no. Non può nulla irritirne no. Tu lasno la tau sa. Tu lasno la tau. Mi tu che ne tanto. Tu lasno io guarda. Per un le fanfava che c'ha sei. Se non il lupo ni ritani mari. Tara fini un masso a giubileti. Ma le sai andò a cercare un milu. Per attimo da sara nella tu. Ma un attimo ma fino a se una nella veni. Funi changing me and changing you. You have come with open hearts. Oh, let me use your words and Hallelujah. Afalina lehibe indray ny ara-panantsika rehetrarehetra rehefa na malala. Ato anatin'ny fanalana vavaka isika, fitaombavaka izay rahanao amin'ny fanalana andramoka izao ny akiradio isika rehetra izay ato anatin'ny groupe izay manesy dia arahabaina manokana tonga eto androany. Haleluia. Tena hoe anolorana fiarabana manokana mihitsy ato anatin'ity sabata farany amin'ity taona 2024 ity. Tafitantsika indray ny taona iny tena matsiaro mihitsy rehefa ohatran'izao tahaka n'ireny olona reny hoe rehefa tonga ny taona ohatran'izao farana ny taona dia manao inventaire. Dia rehefa manao inventaire dia mandindinika hoe nanahoana, inona ny tombony, ohatrinona ny tombom-barotra azo ny sosiete tamin'iny taona iny. Fa tiantoka ve no vokatra sa tombony? Satria ny sosiete anankiray rehefa ao anatin'ny taona anankiray ry havana malala dia tsy maintsy misy ao zavatra maro. Misy dépense ao mandeha, misy charge ao mandeha, fa ny asa mitohy. Dia rehefa tonga ny faran'ny taona ohatran'izao dia eo amin'izay vao mandinika ny rehetrarehetra. Ohatrinona marina moa? Tafavoaka ve tsika tamin'iny taona iny? Tsy maintsy miseho eo ny dépense, tsy maintsy miseho eo ny charge rehetrarehetra. Fa any amin'ny farany dia tsy maintsy miseho eo ihany koa ny vokatra. Nahazo ve tsika sa tsy nahazo? Nahazo tombony ve tsika sa madiantoka? Dia eo amin'izay vao mahita. Ary miankina amin'iny faran'ny taona iny, rehefa tonga eo amin'iny taona farany iny, vita ny inventaire dia mahita hoe ohatran'ny kelikely ny tombony azontsika tamin'iny taona iny raha oharina tamin'ny taona lasa ohatra. Eo amin'izay vao mandinika hoe inona ny ezaka tsaratsara kokoa ataontsika indray amin'io taona ho avy io, ahafahantsika mahazo mihoatra amin'ity ny azontsika tamin'ity taona ity. Dia mety mandeha ny fivoriana isan-karazany mahita hoe tato amin'ity zavatra ity nisy tsy nety kely io no nahalatsaka amin'ny bénéfice-tsika ohatra. Misy fanatsarana tokony atao any amin'ny asantsika ohatra mba ahafahantsika mitombo indray amin'ny herintaona. Ary ny sosiete anankiray rehefa manao inventaire dia tsy maintsy izay foana. Ny antony anaovana inventaire sy jerena ny lasa dia mba ahafahana manatsara ny ho avy.
fa tsisy eritreritra mihitsy hoe raha nahazo tonga 100 millions ohatra ny société ray tamin'ity taona ity dia manana eritreritra hoe andao ampidintsika 80 millions indray amin'ny herintaona tsia tsy maintsy ny fanohitra amin'izany foana ny zava-misy ary ny manatsara trano inona ny atao mba ahafahantsika mandroso kokoa izany efa namalala tena miteny amintsika hoe oatra lavitra no izany koa amin'Andriamanitra ny ataontsika voalohany androany amin'ny herintsika ifatiana hidinidiniksika ny amin'ny anatsanantsika ny taona ho avy indray hitombotsika bebe kokoa androsotsika bebe kokoa ahitantsika tombony bebe kokoa halleloia fa ny androany aloha mbola hojerentsika hoe inona ny valiny raha manao inventaire ianao androany nandritry ny taona dia jereo ny vokatra nanahoana ianao tao anatin'ny taona iny nanahoana ny ara-panahinao nisondrotra ve ianao sa niena niakatra ve ianao sa nidina nandroso ve ianao sa niemotra melohany hijerenao ny ara-nofonao aloha dia jereo ny ara-panahinao ry havana fa natsapanao fa mbola io ianao fa tafajoro androany mety tsy nandroso foana io anisy taona io nijanona kely noho ny anton-javatra maro tena tsefatsefany teny nandalo hoady sy ny zavatra tsy ferantsika eny an-dalana eny ary zava-dehibe tonga anao indray ty androandroany ty halleloia atsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny fahatongavanao eto dia nao hisaotra an'Andriamanitra isika fa na dia nijanona aza isika nisy fotoana Andriamanitra kosa ry havana isika no nahita hoe nijanona tsika no nahita hoe reraka fa Andriamanitra nanosika antsika foana ary naritratra n'ity androandroany ity indray atsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hisaotra azitsika hitentsika androany hoe Jesosy misaotra anao zay fa notahinao zay nandritra ny taona iny Jehovandriamanitra misaotra anao zay Jesosy malala misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fahatsaranao Andriamanitra satria tonga eto zay androany Jesosy malala tonga eto zay Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Andriamanitra hijoroanay androany fa tena tsapanay tokoa fa taona anankiray be izao no nanakofanao anay famindrampo sy ny fahasoavanao Jesosy taona anankiray be izao no nitantaranao ny fiainanay Jesosy taona anankiray be izao Andriamanitra no nahatsiarovanay fa teo foana ianao Andriamanitra tahaka ny indray mimpimaso eo anatrehanao angezany Jehova aminay izany ny lava Jehovandriamanitra fa aminao zany dia tahaka ny indray mimpimaso eo anatrehanao kanefa tompo araka ny teninao ny laza fa na dia tamin'ny ray mimpimaso aza dia tsy nahafoy anay ianao Andriamanitra fa nijery anay ianao niambina anay ny tananao nombanay ny fanahinao Andriamanitra ka na dia namaky ny hafa zay nisy fotoana namakimaky afo nisy fotoana teny ambony onjan-drano teny Andriamanitra fa tsy lavo izay satria noho ny fitiavanao Jesosy nitehirizanao anay androany zay anandratra anao hijery zay androany hoe tahaka ny ahoana tokoa moa ny vokatra azonay tamin'iny taona iny na omby ve zay sa tsy naomby Jesosy raha naomby zay dia aomby bebe kokoa indray amin'ny taona ho avy raha tsy naomby zay Jesosy dia ampio zay fa hiakatra indray zay amin'ny taona ho avy io any androany Andriamanitra isaoranay fahavelomanay amin'ity androany ity Jesosy hanao ny voninahitra Jehovandriamanitra meteza hisandatra eto ny anaranao fa hatolotra eo anao ny fiderana rehetra eto Jehovandriamanitra halleloia amen Jesosy zao ataontsika ity androany hoe asandratro ny tanako Jesosy ho anao Jesosy mpanjakako halleloia tsika rehetra mihitsy androany samy anandratra ny tanantsika anandratra an'Andriamanitra tadidio fa nisy mpanjaka teo anoloanao teo ny tantana ny fiainanao nandritry ny andro ry havana malala halleloia asandratra ny tanako Wanao Jesosy mpanjaka wanao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakako
Asandatu Nitanako Manao Jesosy mpanjaka tsika rehetrarehetra androany tany ananatra ny Jesosy ilay mpanjaka antsika aleluia Ianao ilay mpanjaka ny foko Mpanjaka ny foko tsy manana hafa tompo tompoiko afa-tsy ianao Tumpuk afa-tsy ianao ianao ny riny foko Ianao iriny foko tsy misy fetra Tsy misy fetra toko ateriko anao Ateriko Walato Ni satra Lotsika rehetra samy ananga tanana eo anoloan'Andriamanitra ao fofay mihitsy ny tanana ho hitan'Andriamanitra Wanao Jesosy mpanjakako Mpanjakako Ianao ilay Mpanjaka ny foko tsy manana hafa tompo Manana hafa tompoka afa-tsy ianao Tumpuk afa-tsy ianao ianao ny riny foko Ianao iriny foko tsy misy fetra Tsy misy fetra toko ateriko Ateriko Walato Ni Saotra Jesosy manana hafa tompo tompoka afa-tsy ianao Tumpuk afa-tsy ianao ianao ny riny foko Jesosy Ianao iriny foko tsy misy fetra Tsy misy fetra toko Ateriko Walato Ni satra Ateriko Walato Ni satra Aina Jesosy malala saotra anao zay Andriamanitra nahoana moa zay tsy tonga eto anatitra saotra ho anao Jehovah nahoana zay tsy tonga iakohoka eto anatrehanao Jehovah Andriamanitra malala marina nge Andriamanitra marina Jesosy fa misy tokoa ny ampahan'ny fiainanay Andriamanitra nataon'ny olona nomen'ny mpanjakany ity zao tontolo zao ity mety nomen'ny patron anay karamanay mety nianay ny fanjakana Andriamanitra tao anatin'izay taona izay fa zay rehefa androany tena miteny Jesosy fa ampahany kely indrindra amin'ny fiainanay ihany no afaka nahininy zao tontolo zao afaka nahininy ny mpanjakany tany afaka nahininy ny fanjakana Jesosy aho Jesosy malalo fa ny ampahany betsaka indrindra eny Andriamanitra farafahakeliny ny 70 isanjato Andriamanitra farafahakeliny enao no niady Jehovah Andriamanitra enao ange Andriamanitra no nihay na dia ny fahasalamanay Jehovah nafanay niasa tamin'iny taona iny Andriamanitra betsaka tamin'iny taona iny Jesosy ny olona nitsahatra tsy niasa satria marary nitsahatra tsy niasa nakare malady tena betsaka be mihitsy Andriamanitra ny olona enonay hoe tsy niasa lofa marary
amambolana mihitsy Jesosy aho. Fa taiza moa ny herina fahana ny asa Jehovah'Andriamanitra moa tsy afy aminao ve? Taiza moa ny fahasalamana Andriamanitra moa tsy anao va no nanome an'izany Andriamanitra. Anao an'izay androany tsy hanatitra saotra ho anao. Ianao no manandratra anay. Ianao no mametraka anay eo amin'ny toerana tokony hisy anay Jehova. Ianao no miahany fiainanay Jesosy. Misaotra anao zahay androany. Manandratra ny anaranao zay Andriamanitra. Meteza ianao androany ankofanay. Meteza Jesosy aho. Omeny voninahitra eto ny anaranao. Meteza Jehovah'Andriamanitra. Hoteraina eto ny anaranao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ny Andriamanitra ifafahanay. Andriamanitra miahany aminay rehetra. Mahisa anaty ny volondohanay azy. Mijery anay na mandry na mitoetra. Mijery anay na mivoaka na miditra. Alleluia. Misaotra Jesosy malala. Tsika androany nanatra n'Andriamanitra androany ianao Jesosy eo. Ianao no miahany fiainako Andriamanitra. Amen. Asandratro ny anaranao. Asandratro ny anaranao. Asandratravo e. Asandratravo izahao. Rambola velona Jesosy. Rambola velona. Ny anaranao. Tsy miala tao vavako me. Mila tompo afa. Mila tompo afa. Afatsy anao Jesosy. Afatsy anao Jesosy. Efa nandrantana. Nandrantana sy famonjenayko. Asandatra ny anaranao. Nareratsainao Jesosy. Mbola miveranao aho. Miveranao. Nafaritra mitsaokanao. Tsy misy marobaka eo am-penan-tananan'Andriamanitra. Kaya tananao. Ianao Jesosy manandratra. Leray fona. Ambarako eran-tany fatsara ianao tompoko. Ianao no mbola mampiaina izahao. Asandatra ny anaranao. Tantano aho sy matanana. Bimbina tompo ividitraminao. Fivikitraminao. Satria anao Jesosy mividy izahao. Ianao Jesosy manandratra. Alleluia tompo. Ianao manandratra anay tompo. Alleluia. Ilaza ny asanao mankany Jehova. Alleluia Jesosy. Misaotra anao. Asandatra eny amin'ny afin'Andriamanitra
Amen. Jesosy manana. Ataonay ahoana tokoa mo Andriamanitra ny laza fa tsara ianao. Raha tsy izahay aloha no mahita Jehovah fa tsara ianao eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Satria tsy avelanao andainga izahay. Tsy avelanao izay andeha hiteny zavatra tsy marina eny amin'izao tontolo izao eny ka hametaka ny olona Jehovah. Hamelohan'ny itenenanay maneran-tany tokoa hoe tsara ianao Andriamanitra. Ny itenenanay amin'izao fandaharana izao Andramo ka izao fa tsara Jehovah. Dia satria Andriamanitra satria efa nasehonao anay aloha fa tsara tokoa ianao. Mahatonga anay voatosika, mahatonga anay tsy mangina Jehovah Andriamanitra. Manandratra ny anaranao manerana an'ity zao tontolo izao ity. Ary tsy mbola ilaza ny mifanohitra amin'izany mihitsy hoe tsara ianao Andriamanitra. Marina aminay ny teninao Jehovah. Rehefa nanao fanoharana ianao Jesosy dia nilaza ianao manao hoe iza moa no manana fanaovan-jiro ianao ka ametraka an'izany any ambany fandriana na any ambany latabatra. Fa raha misy fanaovan-jiro anankiray dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana ambony mba ho hitan'ny rehetra, hanazava ny trano rehetra Jehovah. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ataonao fahazavana eto amin'izao tontolo izao ity. Manomboka mijery anay ny olona. Zany avana rehefa niay no fijorona vavolombelontsika tao amin'ny groupe teo dia tena hitako mihitsy hoe manomboka mihamazava isika. Ao anatin'ny fotoana miamaizina izao tontolo izao fa isika tena mihamazava. Asehon'Andriamanitra mihitsy hoe mihamazava isika ravana malala. Misaotra an'Andriamanitra ary tena tsaroko mihitsy. Tsy tsika no miezaka hiakatra eo amin'ny toerana mazava fa Andriamanitra no mametraka antsika eo. Ny tanan'i Jesosy no manainga antsika hipetraka eo amin'ny toerana mba ho hitan'ny olona rehetra. Misy fotoantsika mbola any ambanimbany aloha, misy fotoantsika mbola takotakona aloha fa mihamazava isika. Na dia misy fotoana aza indraindray tao mitsilopilopy ihany noho ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Andriamanitra foana no manome hery mampirehatra ny fahazavantsika ny havana malala manomboka amin'ny tsilo an'ity zao tontolo izao ity. Halleluja. Rehefa Andriamanitra no hiteny, rehefa Andriamanitra no hita, rehefa Andriamanitra no nanandratra dia tsy azo nizaniza sakana amin'izany. Andrany mahatonga antsika eto androany hitera azy. Tsika rehetrarehetra dia olona maizina daholotsika. Ary tsy olona niezaka ny hazava ihany koa, tsy haintsika na dia ny manazava ny tenantsika azy. Betsaka ny olona tia hanazava ny tenany dia manao zavatra hafa, tia hampalaza ny tenany, tia hampahita ny tenany dia manao zavatra hafa eny amin'ny réseaux sociaux isan-karazany eny. Fa tsika indray miezaka mihitsy aza ny tsy ho hita sy entry fa mahavarina. Andriamanitra mametraka antsika eo amin'ny toerana izay ahafahan'ny olona foana mahita antsika ary ahafahan'ny olona mahita hoe fahazavana ho an'ity zao tontolo izao ity. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra tsy voasakana teo amin'ny fiainanao. Andriamanitra niasa zato isan-jato teo amin'ny fiainantsika ravana malala. Toantsika androany hitera azy, toantsika nome voninahitra azy amin'izao fotoana izao. Amen Jesosy. Tsy asakanana ianao Jehovah, tsy asakanana ianao. Araka ny tenao milaza fa hamindra fo amin'izay tiako hamindrana fo aho. Hanandratra izay tiako hasandratra aho. Hametraka amin'ny toerana amin'izay tiako hapetraka amin'ny toerana izay itiavako azy aho. Hampamirapiratra ny tanako amin'izay rehetra tiako hanaovana an'izany aho. O Jehovah Andriamanitra, izay rehetra mba anisan'ny nofidinao Jesosy aho. Nomenao ny fahasoavanao. Amen. Teranao zahay. Miteranao zahay. Anome voninahitra. Anome voninahitra indray. Nianaranao no asandratra. Nianaranao no asandratra. Anivon'ny fiderana misy eny ampanana. Any ampanatrehanao Jesosy.
misieri afana mane unifana ciano. Tera não sai de gareta tera não sai ando me funai de jeito bom na hora não ia nem não sabe que é Masala trai, aleluia. Ali vou fiderar dentro do teu Jesus, que eu vou fazer. Aleluia. Misieri afana, male unifana tiana. Não te garante ela ir a mavi, aleluia. Misala tanto, afetida não, amém. Jesus, ti hai sacanare. Ti hai sacanare. Grazie Jesus, alleluia. Ti hai sacanare. Sotra nós em Jesus. Sotra Evangelimanto. Aty azo sakanana teo amin'ny fiainanay ran'oram-batravatra nidina Jesosy. Misaotra anao zahay Andriamanitra. Misaotra anao zahay Jesosy. Fa lehibe ny fahefanananao. Androany. Tsika riavana malala rehefa fotoana tahaka an'izao dia manam-paniriantsika. Manam-paniriantsika hoe zahay Andriamanitra amin'ny taona ho avy io izao ny any zavatra mba tiako tanteraka. Manam-pikasana daholo ny olona. Manana fikasana tsara daholo ny olona rehetrarehetra. Manana fikasana azo zavatra mihoatra ny tamin'ity taon'ity daholo ny olona rehetrarehetra. Mba fantatrao ve fa Andriamanitra koa an-danitra mba manana fikasana amintsika rehetrarehetra reto ry havana. Mba miteny amin'ny tenany koa io izao an-danitra hoe ny ahy mba fikasako dia io zanako io angetaeta foana. Io zanako io hirehatra foana. Io zanako io hitombo foana, aleluia. Io zanako io tsy hemitra mihitsy na amin'ny ady na amin'ny olana na amin'ny fitahina matretrika. Zanako mba etaetan'Andriamanitra ry havana. Amarana anty taonitsy tsika. Andeontsika hiteny amin'Andriamanitra indray hoe Jesosy. Omeo hery vaovao indray ahy Jesosy. Hiatrehako an'io taona io Andriamanitra. Hery vaovao indray no entiko hamakivaky ny taona ho avy. Amen. Samy mangataka ny ran'orana avy any an-danitsika rehetrarehetra.
Sadi sana tuan. Hanada tangan sikiwan loncio kantene. Kita yeta londe ya Jesus. Feno iner fafawan teman. Tunggu sedaya Jesus. Layuran batrava tanifana inawa. Feno yanawa. Feno yanawa. Dapat dia sekali cara kairan sana cara sadar sana nonde terene tibiana tanah Jesus. Terene snapulino. Something turi. Betni sama cara lafano. Fam kita nawaf Jesus ya. Kota kanu wang sense. You are the Satan's father from the aku nak mencuri di kuatakan masih ada cerita memperut saya yang mencuri dalam pembawaan sesuatu bagaimana tuan atau bangun pada jauh di pada
Jesus eu atacava. Jesosy malala. Raha mbola mitoy izao hitahitantsika izao rehefa namalala. Raha mbola mitoy izao dia ho avy. Tsy maintsy hiona ihany tsika eny amin'ny raha ho any lanitra rehefa namalala. Tsy maintsy hifankahita ihany tsika eny amin'ny raha ho any lanitra. Tsy maintsy hifaly sy totorepika ho tenin'Andriamanitra hoe mivoaka tahaka ny mitotorepika. Mitomantsika mitondra ny voafafitsika. Fa mivoakantsika am-pifaliana mijinja rehefa namalala. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy, ka mbola mitoy tahaka an'izao isika, mbola mafana tahaka an'izao isika, haleloia. Azo antoka ny fiainantsika ho avy. Azo antoka ny fiainana mandrakizay. Azo antoka ny lanitra. Antsika samy teny andrano etazomy a Jesosy. Raha hitanao mihitsy amin'izao fotoana izao hoe mijoro ianao, dia teneno etazony amin'izao aho. Azavelanao iena amin'ny maripana. Raha hitanao hoe somary latsaka ianao amin'izao fotoana izao, dia teneno ampekaro a Jesosy malala. Araka ny toritentsika tamin'ny maly, fa mila miakatra foantsika rehefa namalala. Tsika angataka amin'Andriamanitra ato anatin'ny tirity tazony a Jesosy. Tazony ahako, amen. Samitsika rehetra andrano ny tena tazony a Jesosy. Eo amin'ny fiainako mandrakizay ianao, hitanao aizanaiza akory fiaminirana maherao. Amin'ny fiadanana fitiavanao não me farei Natal, Natal, de mitsangana, sulurinau, fica final Azul,
Jesosy, Kasunda, Kasunda, Antatana. Azonantsika le Jesosy. Aza matahotra ianao fa eo an-tratrany mihitsy ny azonana anao hamainy. Zanantsika. Amin'ny Jesosy tsika ohatry ny zazakely. Andriamanitra rehefa niteny aza mierikerika foana fa mandrapahafotsy ny volonareo, dia za no isahirana hitrotro anareo. Eo anaty an'Andriamanitra tsika lafa ohatry ny zazakely foana tsika. Tsy avelan'olo lehibe mihitsy tsika. Satria tsy tiantsika hiala eo an-tratrany. Tsy tiantsika ho tafasaraka aminy. Tsy tiantsika ho lavitra azy. Dia ataony tahaka ny zazakely. Zany mahatonga antsika tsy matahotra satria Andriamanitra tsy menjera mandrakizay ny Andriamanitra ifafahantsika. Raha mbola trotrony ny dada sy ny mamantsika azy tsika mbola mieritreritra hoe raha tafotoana izy ka menjera dia menjera koa tsika. Fa Andriamanitra ry havana tsy menjera mandrakizay. Andriamanitra tena mahay mitantana. Andriamanitra tena mahay mitrotro. Alleluia. Tianao Jesosy. Andranam-paherezako anao. Raha ny teny Jesosy hoe indra momba nareo mandrakariva mara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao, dia tena momba antsika izy aza matahotra ianao. Aza matahotra ianao ry havana. Ho avy ny fotoana hifankahitsika reto. Eo ambavadin'ny lanitra tsika amin'izany fotoana izany. Hiara hiritsika. Hiara hideran'Andriamanitsika. Hiara hitentsika amin'izany hoe tafitantsika ihany. Halleluia. Tonga ihany ilay nandrasana. Halleluia. Tianao Jesosy. Amaranantsika ny fotoana. Amarana ny fiderantsika hitantsika makany amin'ny toroteny amin'izao fotoana izao. Dia andeha ataontsika ity raha mahafinaritra be ity androany. Ataontsika ity raha mahafinaritra be ity ho voninahitran'Andriamanitra. Ahafahantsika manantena n'izany hoe fiainana mandrakizay. Alleluia. Amen Jesosy. Olona zany tsika dia hiaino tenin'Andriamanitra tsika manasa tsika rehetra. Mbola tsy hiala fa hiaino tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. An'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Amen. Amen Jesosy. Tove amin'ny fanantenana lehibe mihitsy zany izany raha mandalo azy ianao amin'izao fotoana izao tenene efa nomena hoe raha hitranga. Anomena hoe raha andrese. Nomena hoe ao andrese. Aresy ny fafatresana. Aresy ny fafatresana. Nani bibi dia zasima umsina. Sinsarna ni sanganarani. Yani sami anarani. Mitsangana. Mitsangana. Mitsangana Jesosy. Mitsangana. Kaira uana. Mitsangana. Mitsangana. Kaira. Alleluia. Lehibe sy matalanjona tompô. Lehibe sy matalanjona riasanao. Tompo Andriamanitra tsy mahitsy sy marina ny lalanao Jehovah. Marina ny lalana. Ny mpanjaka mandrakizay. Izany sy atahotra e. Izany sy atahotra. Izany sy ankalaza ny anarana. Tompo ianao no masina. Tompo ianao no masina. Alleluia. Firenena rehetra avy ankokeo. Ankokeo anatrehanao. Fefanahy
sarana marina nasana Arzenaris kafaka tamidity sy ny sarany ary nisan'ny anao dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tanan'nokavyan'Andriamanitra ary mihira ny firany Mosesy manompon'Andriamanitra sy ny firany zanak'ondry izy. Amen. Marina Jesosy. Efa afakatsika amin'izao fotoan'izao rehefa malala ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao raha iso fahasoavanao anao zany tonga iaino tenin'Andriamanitra izany. Raha iso fahasoavanao anao fa voasa ao anatin'ny fanasana lehibe ianao amin'izao fotoan'izao dia ny andray ilay mofonaina ry havana malala, andray ilay teninaina ry havana malala. Raha iso fahasoavana hoe ny olona amin'izao fotoan'izao any an-tsena mieritreritra hoe zany ny atao hoe fiainana fa ianao tonga amin'ny tenin'Andriamanitra. Fahasoavana zany ry havako malala, fahasoavana zany ry havana malala. Ary maniry mba tsy havotsitrao zany fahasoavana ngezabe zany fa dia tena hoe iainanao. Alleluia. Raiso iaino hoano fa nataonao zany. Matoky fa hampahery anao ny tenin'Andriamanitra, matoky hamolavolanao ny tenin'Andriamanitra, matoky oloharano boboka ao fiainana mandrakizay ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fombanao anay tao anatin'izay fotoana izay. Misaotra anao ny amin'ny fatateran'izao fotoana izao. Satria ange Jesosy raha sitrapon'ilay ratsy dia tsy hisy ange zao fotoana izao raha sitrapon'ny devoly dia tsy hisy na dia 10 minitra amin'izao fotoana izao ary. Saingy noho ny fahasoavanao Andriamanitra dia nateo ny sakatsakany isan-karazany fa ianao reny ilay Andriamanitra tsy voasakana, ilay Andriamanitra tsy haisakana naraka nirana teo. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ankehitriny raha tonga eto izay mpanomponao eny miafatra avy aminao. Fitaovana ihany Jehovah Andriamanitra fa tsy misy avamiko ny teny fa avy aminao avokoa. Io ny teny tena hitondra hery aty anatin'ilay tsirairay avy. Io ny mpanomponao tendreo ny molotro, tendreo ny molotro Jesosy ianao ametraka ny teny ao ambavako fa ianao koa no manao ny fondreto mpanomponao andray ny teninao ho tany lonaka aniriny ny voafafy amoa avy zapeny arivo tsy manam-patapera. Ny anaranao Jesosy nakatahako zany afaka zany. Halleluia. Amen. Andao makasikasika an'izany mihitsy ny toro-tenitsika anao andao averintsika lira teo raha sitrakareo andao averintsika lira teo iloavan'ny andeharantsika makany amin'ny toro-teny. Halleluia. Halleluia. Suera dia wapi sanga ne ondo nga mas naftara di sikap tanan lukanga. Ifalumina wira wita. Soja tukwa. Ifalumina wira wande. Are sa pabatesa. Are sinifafatisara. Al bibiada sina ursuna. Sinisari nyari nisani anarani. Deitsangana kaira uara Deitsangana kaira uara Lebes matalanzo nani asana Tumpu Andemani tatsitu Maritsimana
nilalana ry mpanjaka mandrakiza isano fiataotra isano fakazalianana tunturo yanano masina tunturo yanano masina Arsenalis, afaka tamin'ity sidisary ary nisan'ny anao dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra hitana ny lokavan'Andriamanitra ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izy. Amen. Halleluja. Mahavy tokoa zany fotoana zany a hijoroantsika eo anoloan'izany atao hoe manoloana an'izany atao hoe ranomasina fitaratra dia hitendry ny lokangan'ny Mosesy a hiran'ny zanak'ondry ny amin'ny apokalipsy misy an'izany teny zany. Mahavy tokoa zany ary isan'andro sika dia miomana ny amin'izany. Halleluja. Rabantsika tsirairay avy izay tonga tratrantsy eto androany a dia matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika androany ary matoky sy mino fa ahery ianao a dia tsy taka ny idiranao eto a ny voahanao eto a raha lasa napavamalala. Soasitsika raha androany ova tonga miaraka aminay dia tena aminay tsy kisendrasendra kory natokavagnao eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a ka dia mahareta hatramin'ny farany a tsy dia ho lava amin'ny fotoanantsika androany no ny antony manokana dia tsy dia ho lava amin'ny fotoanantsika androany ary falibe aho miaraka aminao mifampizara aminao indray tenin'Andriamanitra amin'izao sabata farany amin'ny taona. Androany zany tsika miona farany amin'ny mitandrina sabata farany amin'ity taona 2024 ity ary tena rariny dia rariny tsika rehefa ohatr'izao raha ifampiaraba foana hoe arabay natratrany farany satria tena zava-dehibe zany fatratrarantsika ny farany zany ry havana manala. Miatrika zavatra maro tsika nandritra ny 2024 taony tsara, taony ratsy, taony ambony, taony ambany a, taony mamy, taony nangidy, taony natsatso, taony narikivy, taony nasira, taony nangidy sira. Fa ny zavatra azo antoka dia izao nitahian'Andriamanitra isika tonga soamanjara ka miaraba anareo, halleluja, miaraba anareo mihitsy a tonga miaraka aminay eto androany a ary rehefa ohatr'izao moa dia faly farany taona anao farany taona dia hitombo ray indray ny taona iainantsika ifampiariantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity a. Dia rehefa ohatrantsika rehefa manao anniversaire ihany a sady faly ny sahirana, faly mahazo cadeau a, faly ny tombo-taona me lehibe, ny ankizy te ho lehibe, roviana vao feno 20 taona, feno 20 taona indray roviana no feno 30 taona matotra tsara. Fa io rehefa manomboka mandroatra dia manomboka hitanao zany misy ny atao hoe crise-na quarantaine, crise-na cinquantaine. Vao nandinika mihitsy aho rehefa 40 taona hono ny olona dia manomboka miekizitina. Dia rehefa 50 taona ny olona dia manomboka mekivy ratsy eo amin'ny fiainana dia kivikivy lava foana, mieritreritra zavatra mahakivy foana. Izay ny zanak'olombelona izay. Mitombo ny andro iainantsika. Miara tonga amin'izay ny tsy maintsy eritreretantsika fa miaina ny fotoana iainan'ity tany ity ary miaina ny fotoana iainantsika ary indrindra isika kristiana dia manan-javatra ngezabe andrasana dia ny mpiavian'i Jesosy. Arakaraka ny ito ambonin'ny taona zany ka tsy tonga izy tamin'ny 2023 dia
miandrandra retsika fa ho avy izy 2024 ary ny antony zao fandarantsika zao dia ny ampionana antsika isan'andro isan'andro alleloia tainy tompo mika tainy tompo erika tojo kodanela tsika rehetrrehetra zay tafiditra isika kristianina dia manan-javatra tenaina ny antony zao fivavahantsika izao ny antony zavatra rehetra ny antom-pisitsika ny antony fiainantsika ny etsika rehetra tototsika raha tsy manao an'izao tsika dia misy antony satria maninona raha miezaka mitandrina an'izao tsika dia misy antony satria maninona raha miezaka tsika tsy manao ratsy tsy voatery higary tsika raha manao ratsy fa misy zavatra antenaintsika ao mafy amintsika no mandeha amin'ny fahamarinana mafy amintsika no mitandrina zavatra mafy fa misy tanjontsika ao ambadimbadika ao ny tanjontsika dia tsotra ihany ny fiavian'i Jesosy ny ten'Andriamanitra hojerentsika voalohany androany amin'ny salamy 70 andiny 12 dia teny anankiray mahafinaritra be izay vavaka nataon'i Mosesy izy ity zao mba zavatra mba anisany nakasika tamin'ny vavaka nataon'i Mosesy tamin'ny salamy 70 ity Mosesy nanoratra azy dia hoe andiny 12 mampianaranay anisany andronay azahoanay fo hendry mampianaranay anisany andronay izy moa ny afaka anisany andro tsisy afaka anisany andro ntsika rehetrarehetra fa ny zavatra azo antoka amin'izany teny Mosesy izany dia mampianaranay andanjalanja ampahafantaro anay fa olon-kandalo zay hoy Davida ampahafantaro anay fa mefomefoy ty andro iainanay ity misy ny zavatra tokony homanana azavariana fotsiny ianao hanao réveillon dia fampiarava amin'ny olona tratry ny taona tsara zany tsy ratodana manao fety raha zay no mahafaly ianao mba ataontsika anao fety ifalifaly andro tsy fiasany zao vaninandro ny fety faran'ny taona alleloia tsangatsangana mampifaly ny ankizy alleloia ho anay rehefa ohatr' izao rehefa faraparan'ny taona ohatr'izao dia lahady faran'ny taona iny matetika andehananay mamangy tokantranon'olona taloha moa voalohany taona fanaovana an'io fa zao rapitso zay andeha mangy tokantranonareo any anay Paris sy ny manodidina any alleloia ho anareo izay niteny hoe tongava dia andeha faly avy eo mila mifaly tsika faly mandrakariva ao amin'ny tompo ery aho faly mandrakariva ny faly alleloia fa miara tonga amin'izay mila mandinika tsika hoe ahoana moa za ty Jesosy inona moa zavatra andrasako eto ny 70 taonako ve sa 70 taonako ve tsy ry havana ny fiavian'i Jesosy na ny fankanesantsika any amin'ny tontolon'ny fanahy izany no andrasantsika eto mandalo tsika eto mandalo tetezana anankiray tsika tetezana sarotsaropady ihany izy io misy milatsaka an-dalana ary ty fanompontsika an'Andriamanitra ty mbola tetezana anankiray hafa indray eo ambonina tetezana anankiray izao tontolo izao ty dia tetezana eo ambonin'ity izao tontolo izao ty misy tetezana anankiray andehanantsika dia ny tetezana ara-panahintsika raha milatsaka amin'io tsika tsy voatery maty fa milatsaka eo amin'izao tontolo izao mbola ho avy ihany koa io tetezana izao tontolo izao ty alalovana izao tontolo izao 70 na 80 Mosesy raha tahiny mateza misy tetezana zany dia eo ambonin'iny tetezana iny mbola misy tetezana anankiray dia ny tetezana ara-panahintsika ny tetezana izao tontolo izao ny tetezantsika io saropady kokoa teritery sady eto io lalana io eto amin'ity tany ity io betsaka milatsaka veny amin'iny dia miverina any amin'izao tontolo izao dia nitatazan'izao tontolo izao ara-dalàna mbola velona izy zao mbola velona izy Aix-en-Provence mety lavilavitra ihany ny zoky itody ho any a Paris any zay rapitso ho any a Orléans zay rapitso dia miaingy zay ny maraina ho any Orléans dia any akaiky ny Orléans dia avy eo ho any a Paris alleloia misy tokantrano mba maniry tsofina rano rapitso dia mba rarotiny fotoana mba ahafahanay rehefa ohatr' izao alleloia dia eo andririntsika izao eo amin'izay tetezana kely izay misy zavatra handrandrayntsika dia ny fiavian'i Jesosy fa misy zavatra koa handrasana amintsika handrandrain'ilay ho avy dia Jesosy zany
Tsika mbola hijery ndray momba ny fiangonana fito ho any amin'ny apokalipsy tsika androany fampahirizantsika satria nahoana moa tsika no vezivezy io foana hatramin'ny herintsika zao no teo a de mbola eo indray tsika androany de misy antony zany tsika ijery ten'Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko faharoa apokalipsy toko faharoa misy fiangonana anankifito ho resahantsika androany ireo fiangonana fito ireo ny atao hoe fiangonan'ny andro farany mahavariana de zao nomena hafatra daholo ireo fiangonan'ireo ary ireo fiangonan'ireo koa dia araka nefa nytorintsika nomena fakasitrahana izy aloha atao bravo zany aloha alleloia dia avy eo nefa izy nomena fampitandremana mba haninona mba hito le bravo raha tsy be zany hoe nahazo bravo ianao a zao tany amin'ny primaire tena nahay be mihitsy vao niakatra secondaire dia niaraka tamin'ny ditra isan-karazany dia niaina le laharina tany am-pianarana tsara nefa nataotsika za mino mba hitan'Andriamanitra tsika nivavaka teto za mino fa hitan'Andriamanitra ianao nivavaka tany atokantranonao tany za mino fa hitan'Andriamanitra ny fandehanantsika tamin'ny fahamarinana tany amin'ny tsy hita maso da teny amin'ny hita maso manana hafatra nefa ny tenina Jesosy ary hafatra saripady sarobidy izay nomeny raha mijery tsika ravana atao amin'ny apokalipsy toko fahatelo mandiny amin'ny andiny manomboka amin'ny andiny efatra ambin'ny folo misy teny anankiray nampisaina be mihitsy any amin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo ovakitsika ty teny ty aminaran'i Jesosy indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana dia hiditra ao aminy ka iresakafo aminy ary izy aminy indro ny ten'Andriamanitra efa mandondona efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona betsaka ny olona mieritreritra ty teny ty hoe mpanota ny antefana io hoe misy olona any amin'ny bara na misy olona any amin'ny spectacle n'izao tontolo zao misy olona anaty fahotana anaty zavatra misy olona mpanompon'ny satana ny antefany ty teny ty fa ny zavatra tena mampieritreritra ary somary mampatahotra dia zao tsy mpanota ntsony ny resahana eto fa fiangonana ho ampakarina tokony mitandrina zany tsika re misy teny tokony atefa amintsika dia eritreretintsika fa miatefa any amin'ny mpanota any amin'ny olona mbola tsy mivavaka manana lalana ho an'ireny Andriamanitra fa androany hampahery anao zay efa ao anatin'ny lalambe amin'ny fiazakazahana azakazaka makany an-danitra Jesosy dia mitsangana eo ambaravarany fiangonana isan'ny fiangonana ho ampakarina fiangonan'ny andro farany mampisaina le izy satria zao tsisy olona vato an-trano andondona zany tsy misy olona efa tafiditra an-trano andondona zany fa ny olona mandondona dia olona any ivelany trano tandondondoza ity fiangonana ty tandondondoza ity fiangonana izay vo isa ao anatin'ny fiangonany andro farany zany izy farany fa le fototry ny zavatra rehetra mbola ny ivelany mandondona ary zao koa ny problema faharoa indro sisy efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona raha misy mihain'ny feo ako zany hoe possible zany misy hainao possible misy tsy haino raha misy mihain'ny feo ako Jesosy tsy mbola sûr et certain Jesosy fa mandondona izy dia misy mihaino fa Jesosy antena raha misy zany hoe possible tsy izy le fiangonan'ny andro farany misy olona ao fiangonan'ny andro farany ao mbola tsy mihaino ny feo an'Andriamanitra isika rehefa amin'ny andro farany ahoana ny mahandro farany atsika mandika reto
fiangonandreo dia anaky fito le izy maninona ary ny anaky fito reo fiangonandreo inona moa ny isa fito ny isa fito dia isa fatateran'Andriamanitra ary vao mieritreritra isa fito tsika dia mieritreritra ny andro fafito mieritreritra ny andro fafito tsika dia mieritreritra ny andro sabata tahaka ny androany ary raha mieritreritra ny andro sabata tsika dia mieritreritra fitsaharana ary namorona ny tany sy ny lanitra tokoa Andriamanitra teo amin'ny andro fafito izy tsy nanao ninona tsy hoe fa nitsahatra izy ary eo anatiny eo amin'ny isa fito io zany misy fijanonana misy fitsaharana misy fataperana sotro rano kely aloha tsika vetivety saotra anareo dia andeha ho raha isika reto fiangonana fito ireo zany a misy ny andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro fahaefatra andro fahadimy andro fahaenina andro fahafito eo amin'io andro fahafito io a no mitsahatra Andriamanitra andeha ho lazaintsika eritreretintsika koa raha zao andro iainantsika zao dia eo amin'ny andro fahafito a no fahataperany zavatra rehetra miteriny eritreritra ny hoe fahataperany zavatra rehetra dia mieritreritra hoe faharandro ozy tsika tsara fantatritsika fa razanten'Andriamanitra fa ny arivo andro ny arivo taona tahaka ny ray andro amin'Andriamanitra dia efa naverina tamintsika foana fa raha ny arivo taona ray andro tsara fantatritsika fa rehefa nanomboka tao amin'ny famoronan'Andriamanitra mandrapatonga teo amin'ny Noa 2000 taona zany hoe raha kotiana amin'ny andro zany dia 2 andro 2 andro zany zay tatonga ny andro Noa aringanany olona nanomboka teo amin'ny andro Noa valo mianaka indray mandrapatonga an' Jesosy 2000 taona manaraka indray zany hoe 4 andro indray zany zay nanomboka teo amin'i Jesosy an'izay mahatonga antsika 2023 androany a 2023 lasa zany zao 2023 taona lasa zany zao Jesosy niteraka miara manaiky an'izay tsika ka anatin'io 2023 io misy 2000 fanitelony indray 2000 taona fantelony zany hoe 4000 taona zany zay zany hoe tahaka ny herinandro zany zay eo amin'ny natreran'Andriamanitra dia azakaiky eo raha misy olona miteny sy mpandinika soratra masina miteny hoe efa ho avy efa akaiky kely dia ho avy Jesosy zary mieritreritra efa tokony ho avy mihitsy ngamba izay mba mbola niandry kely satria tsika zao a dia efa tonga amin'ny fotoana tokony hitsaharan'Andriamanitra isika rehetra zao a ny 20 taona niainantsika nanomboka tamin'ny 2000 taona 2000 dia efa mikasika ny fafito arivo taona ny fafito andro efa eo amin'ny fotoana fitsaharana aza matahotra nefa nareo vao mahafaly voalohany teneko mbola manana arivo taona indray firy moa zany ny arivo taona nilana 20 taona 7 amby 7 taona 7 sy 700 taona raha ohatra zany Andriamanitra iandro ny andro fahafito tapotra mihitsy vao anapitra zao dia mbola manana 7 amby 7 taona isika iainana saingy Andriamanitra tsy niteny an'izay fa Andriamanitra dia mitsahatra foana tamin'ny andro fahafito raha 320 andro ataontsika ny compte raha 320 taona mory havana ao anatin'ny arivo taona mety tsy fantatra ke zany zao raha vao mivadika ny andro mety mbola vao amin'ny ray maraina zao amin'ny 2 maraina amin'Andriamanitra fa teteny aminao ao hoe tena andro farany zao tena andro farany zao mbola tsy nanana ihany mihitsy zany zao reny olona niaina tamin'ny andro ny western reny tamin'ny 1800 tamin'ny 1900 reny fa tena azo antoka fa mbola tsy tonga tamin'ireny Jesosy mbola tsy tonga ny farany fa isika zanaky ny taona 2000 aty aoriana manomboka amin'ny taona 2000 ny miakatra dia moly fomba fiteny malagasy hoe mandry andrirana antsy satria nahoana mitaitaina andro aman'alina fa possible tonga ny farany satria mikasika ny andro fahafitotsika izao ary zava-mampatahotra amin'ity fiangonan'ny Laodikia amin'izao andro iainantsika izao
dia amin'ny mahafiangonan'ny andro farany azy mbola vo Jesosy mantondony eo ambaravarana, mbola vo Jesosy mieritreritra ny hiditra ao an'izany olo zany. Anaiko ve le olona raha misy mihaino feo kozy izy ka mamovaravara dia hiditra ao aminy a ka isakafo aminy, fa raha tsy mihaino ahy izy dia tsy miditra. Mampaninona fiangonana eo am-piandrasana an' Jesosy ny atepan'izany teny zany. Todika aminao ankehitriny, todika amintsika rehetrarehetra ankehitriny. Mbola mandondony eo amin'ny fonao foana ve Jesosy zao? Sa efa ao anatiny? Andinitsika nreto fiangonana fito reto. Hoy ny fomba fiteny hoe eno izy jereo ny zavatra rehetra fa raiso izay tsara. Dia rehefa mandinika reto fiangonana fito reto tsika dia araka ny teny tany hoe misy fankasitrahana kely foana ao a dia misy lesoka tokony amboarina foana. Izany androany te hanasantsika rehetrarehetra. Andao jerentsika ny toe-panahy sy toe-pony reto fiangonana fito reto. Ka raha tamin'ireny fotoana ireny Jesosy ny tonga amin'ny mahafiangonan'ny andro farany azy dia nahazo bonus izy, nahazo fankasitrahana izy. Andaontsika hijery androany ahafahantsika mandeha mamindra tsara. Inona ny tsara ary inona ny lesoka mba hahatonga antsika ho tafiomana tsara. Fa mila miomantsika. Raha isika jery ny fiangonana voalohany fiangonana Efesosy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao soratany anjery ny fiangonana ny Efesosy izao ny lazain'ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha avoan'ny fanaovanjely volamena fito. Fantatry ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny faharetanao sy ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa ny zato hetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly kanto tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra ny anarako sady tsy reraka. Izay ny fankasitrahana. Tamin'ny fotoana io zany ny tonga Jesosy. Zay ny fankasitrahana no raisina tamin'ny fiangonana Efesosy. Dia raisinao ty anatin'ny taratasinao, mario anatin'ny baibolinao. Fa raha manana an'ireo toe-panahy sy toe-poro eo ianao, hitan'i Jesosy zany. Mikely aina izy, na amina faharetana izy, dia tsy nazaka ny mpanao ratsy izy. Dia manana faharetana, dia niaritra noho ny anarany sady tsy reraka. Raha efa nanana an'ireo ianao, angatao androany hoe tehirizo anatiko izany Jesosy. Fa raha ho avy Jesosy androany alina, hitany aminao ireo, efa misy an'ireo lohany aminao. Aleloia. Andriamanitra Jesosy dia manana maso takan'ilay lafo. Hitany hatrany anatinao. Izahay, tsika olombelona tsy mahita afa-tsy hitantsika ivelany. Fa Jesosy mahita hatrany anatin ianao tsy miteny. Amin'ny alina ianao miasa ny sainao. Tsisy mahita na ny vadinao matory akaikinao ary tsy mahafantatra inona ary mampiasa saina ny dady, inona mampiasa saina ny neny, fa Jesosy mahita. Fantatro izy ny asanao. Fantany. Androany za teteny aminao zavatra tokony tehirizinao io. Raha mbola tsy any aminao angatao androany hoe Jesosy ampahirezo amin'ny asanao meo hery finiavana mba hikely aina, meo faharetana ahako ary aza velanao mahazaka ny mpanao ratsy ahako. Dia tafiofanainao masina ahako meo hery mba afaka hiaritra noho ny anaranao ary atanjao mba tsy ho reraka. Aleloia. Zay ny tombony, zay ny bonus, zay ny fankasitrahana, zay ny zavatra tsara. Tandremo fa misy teny zay tenen'i Jesosy koa eto. Tandremo nefa sisy efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Tsarovy izay nitoeranao fomba mbola tsy lavo ka mibebaka manaova ny asa voalohany. Fantatry Jesosy tsika rehetra samy nandalo an'izany fitiavana voalohany. Fitiavana voalohany zany dia anao le tena mbola tena tsy izay mafotsy fa tena j'adore be an'i Jesosy. Tena j'adore ny keza be mihitsy. Pokotr' izany mihitsy rehefa mandefa j'adore tena le ngeza be. Aleloia. Andro aman'alina ianao dia Jesosy, andro aman'alina ianao dia Jesosy. Vao mifoha ianao dia hira fiderana.
nanendalana enao de latsadranomasy tena j'adore Jesosy. Alleloia. Zay le fitiavana voalohany. Satrinao foana ivavaka, satrinao foana iany ten'Andriamanitra, satrinao foana mako baiboly, satrinao foana iany toriteny. Alleloia. Satrinao foana iresaka momba an Jesosy, satrinao foana ifanerasera amin'ny olona miresaka an Jesosy. Alleloia. Fitiavana voalohany ianao ny dikan'izay. Ary Jesosy efa niala tamin'izay fitiavana voalohany zay. Efa miara amin'ny fitiavana voalohany itsika, tsy hoe tsy tia an'Andriamanitra tsony, tsy hoe tsy mivavaka tsony, fa tsy dia mafana tsony. Zany ary mety mandeha amin'ny fahazarana tsika. Efa tsy amin'ny fitiavana voalohany tsony, lasa taloha Jesosy ny loha lara. Zao Jesosy eo amin'ny faharoa, fahatelo. Hamonjy fotoam-bavaka zany ianao, apetraka ao ny zavatra rehetrarehetra. Ninona zava-mitranga. Zao apetraka ao mihitsy indray aloha Jesosy, dia ny zavatra rehetra misy aloha ny ataonao izy, hoe ataoko mihitsy reto mba hilamina hanompan'Andriamanitra. Ary izay indray efa niala zany le izy. Androany zany sady Maria anao, manaova ianao tablao mihitsy androany. Dia teneny hoe fiangonana voalohany, ahitan' Jesosy ny asa sy ny fikelezanaina sy ny faharetana sy ny tsy fahazakana amin'ny mpanao ratsy. Ary ka hitan' Jesosy ny faharetana sy ny fiaretana, faharetana sy ny fiaretana, niaritra ny anarany. Ahitan' Jesosy koa ianao tsy mety reraka io na dia ao aza ny ady. Eo amin'ny ilany soraty, manao le fitiavana voalohany, mbola anatin'le fitiavana voalohany. Alleluia. Ndra ataontsika mihitsy jery rehefa avy eo. Alleluia. To dia noteko eto sao dia adiniko. Dia mihitsy nila ataontsika eto rehefa avy eo. Alleluia. Zay zany ny ataontsika. Mario anatin'ny baibolinao zay. Satria tsika mila miomana. Androany Jesosy tsy miresaka amin'ny Efesosy sy Pergamosy sy Smirna sy ny Laodikisy sy ny Philadelphie sy Sardis sy Tiatira tsony. Fa ianao Soameva, ianao, alleluia, i Lovely, ianao na i Mami, ianao i Tojo, Lantonirina, Mario Erika, ianareo isika no fiangonana fitoresan'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ao Smirna indray dia vao niresantsika tamin'ny heriny ange Smirna. Ary za tena resy lahatra. Raha ohatra hoe misy ny latsinainy talata alarobia, raha hoe mifandraiky amin'izao ny toe-panahin'ny olona, za mino fa ity Smirna ity raha tsy any amin'ny andro fahenina dia any amin'ny andro fafito ny tokony hananantsika ny toe-poan'izany Smirna izany. Ny ten'Andriamanitra ho an'ny Smirna. Asorato amin'ny anjelin'ny fiangonana Smirna zao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrano nefa manan-karena ianao. Ary fiterenana ratsy ataon'izay milaza ny tenany Jiosy ka tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa heretanao indro dia vola efa manao ny sasany aminareo anrehetra amin'ny maizina, fa voazaha toetra ianareo ary anapahoriana foloana, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana nareo dia omeko anareo ny sarom-poninahitry ny fiainana. Za ary ny havana mino, tsy hoe mino fa maniry ahako raha hoe amin'ny andro fahenina melohan'ilay andro fitsarana, raha tsy maintsy ho fiangonana fito, raha tsy maintsy ho fito andro ka misafidy ny toe-po, aleo manana toe-po ny Smirna ity amin'ny andro fafito. Tratra ny Jesosy ao anatin'izany fahoriana noho ny anaran'izany ianao. Ary hono tena Andriamanitra aza matahotra ny amin'izay efa hiaretanareo, misy ny aretana amin'izao andro farany izao. Fa niaritra daholo ny olona melohan'ny ahitany voninahitran'Andriamanitra. I Stefana melohan'ny hafatesany efa nahita ny lanitra misokatra. Dia nitsika izy, dia feno fanahy masina izy, ny vatany maty ny vato, fa mifanahany tonga dia nitsenainy Jesosy teo amin'ny rahona lanitra. Dia Mario indray, fantatry Jesosy ny fahoriana sy ny fahantranao. Aza miteny mihitsy hoe miady rery tsisy mahita zao adiko izao, fa Jesosy mahita anao ry Smirna. Tsisy miafina aminy. Na ny ranomasonao io azy ianao tsy nahita traiza ilay mosoarana asiko azy teo, fa voangony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tavoahangy mangarahara sy mamirapiratra ireny.
tsisy navelan'Andriamanitra gota ray latsaka tamin'ny tany ray ranomasonao eo. Hitan'Andriamanitra ireo. Teny aminao izy androany, toy izy fa kely sisa. Mareta fa kely sisa. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Fa omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Androany za teteny aminao ry Smirina. Fiangonan'ny andro farany ianao fa aza manahy. Fiangonan'ny andro farany ianao fa azagaga amin'izay retanao. Ny devony efa manao izay tiany atao. Ny devony efa mandrovo tsia. Ary tsika tsy maintsy hiaritra isika. Fa mahafaly atsika fiangonan'ny andro farany tsika. Smirina tsy nitenenina zany hoe mandondony eto mijoro eto ambarivalina. Smirina efa ao aminy ao Jesosy. Tazony zany. Halleloia. Voatotentsika tamin'ny hery moa fa Smirina tsisy ninona dia nitenenana azy zavatra tsy mety. Fa dia mario tazony. Aza miandry zavatra itenenana indray. Fa tazony zany tempo zany. Fiangonana fahatelo Pergamosy. Amin'ny aran'izao zao lazain'ilay manana sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao. Dia ao amin'izay toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana ny anara, mafy ny anarako ianao ka tsy nandalo finoana. Na dia tamin'ny andro ny Antipasy Martyr aza, izay lehilahy mahatoky ahy, dia ilay novonoana teo aminareo, teo amin'izay iorenan'ny Satana. Ny zavatra tsara zany dia izao. Na dia eo amin'izay toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, zany hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny mponina tao Pergamosy dia tena niaina tao anatin'ny tanàna miaina amin'ny fiainana izao tontolo izao. Nirongatra ny fijangajangana, nirongatra ny filan-dratsy sy ny fimamona sy ny asany maizina. Fa izao tao anatin'izany ny fankasitrahana nakany nomen'i Jesosy amin'ny Pergamosy dia izao mbola nijoro izy. Tana mafy ny anaran'i Jesosy izy. Tsy nandalo finoanan'i Jesosy izy. Anaty tamin'ny andro ny Antipasy Martyr azy. Tamin'izany andro ny Antipasy zany dia mpino tao Pergamosy. Tao Smirina ilay nitenentsika iny isy ilay mpino atao hoe Polikarpa. Ilay nijoro hatramin'ny farany dia nidorana velona. Fa tao Pergamosy koa nisy Martyr. Antipasy ny anarany. Io Antipasy io nijoro takany Polikarpa. Nijoro takandry Petera sy ry Paoly. Dia nandrahoana tao anaty vilany varahana izy io. Tsy voasoratra amin'ny Baiboly zany fa izay ny lovatsofina. Polikarpa nidorana tamin'ny hafa fa i Antipasy natsofoka tao anaty vilany varahana dia nandrahoana. Izay ny fomba namonoana anazy. Mafy zany e. Mety hiteny amintsika tena mafy zany Jesosy a. Fa Jesosy ny teny hoe oka ianao atoky hatramin'ny fahafatesana. Fa ny alan'ny ainao no ela. Dia satroboninahitra petraka eo aminao. Ny vatanao zany afaka may zany. Ny vatanao zany afaka tapadoha zany. Ny vatanao zany afaka Jaona argena rehefa tany anaty vilany feno menaka efa tsy maty. Narovan'ny tanin'Andriamanitra satria mbola noratra Apokalipsy e. Aza matahotra ny amin'izay mitady ny ainao. Fa matahora n'ilay mahay manome aina. Halleloia. Tamin'izany andro ny Antipasy zany nangotraka ny fanenjehana. Ary zay tratra toa dia andrahoana anaty vilany varahana, atao laoka, tsy hohanina fa izay ny fomba aminazy. Atao anaty vilany be dia ampirehetina ny afo, ohatry ny andrahoana zany. Zany ny fanenjehana ny kristianina tamin'izany. Fa tamin'izany fotoana izany mihitsy ny hitan'i Jesosy. Fa tao anatin'izany mbola tsy nandany finoana amin'ny mponina tao Pergamosy. Tazony izay. Eto amin'ity izao tontolo izao ity tsika miaina. Eto amin'ny seza fiandrianan'ny Satana. Zay izao teneniko anareo mihitsy a. Izay izao ty fandarantsika ity dia feno karazana fanelingelenana foana. Zay izao androany dia misy mpanina hafahafa tonga zany eto an-trano. Alohan'ny fandarana, sika tsy nisy ity live ity. Fa tsy maintsy misy zavatra natao nisy fanelingelenana nataon'ny devoly zavatra mpanina tsy dia tokony ho hita ato an-trano. Fa tonga ilay izy. Inona ary mahatonga an'ireny zavatra rehetra ka tsika ngery avana toerantsika eto amin'ny seza misy itoeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Tetika Satana ny natsipy. Sofa nampaherezantsika tamin'ny herinandro hoe nefa matokio Jesosy. Za efa naresy izao tontolo izao. Fa tazony izay. Na dia eto amin'izao tontolo izao azy ianao no mijoro. Oka ianao hijoro Martyr tahaka ny Antipasy. Mety efa andrahoana anaty vilany mihitsy io fiainantsika io. Mangotragotraka ny fanenjehana. Mangotragotraka ny hafa avao ambany ao mihitsy ny fitenenany ratsy. Ny fanaovana tsinitsinina. Fa hitan'i Jesosy io. Izao nefa ny teny kely. Manoratra eo amin'ny ilany indray tsika miteny ho an'ny Pergamosy indray kanefa mananteny aminao aho. Fa misy aminao mitana ny fampianaran'ny Balama. Izay nanome fo an'ny Balaka nisy fatafitohinana
teo alohan'ny zanak'Israely ihinana herana terina tamin'ny samby ary toy izany komisio aminao zay mitana ny fampianarana Nikolaita tahaka ny any reny ho de beba raha tsy zany de moafaingana amely ire sabatry ny vavaka zany hoe zao zany ao anatin'ireo olona miaritra eo misy olona manivaka ao mitana ny fampianarany Balama inona moa nampalazany Balama nampalazany Balama mitambazana vola tena nozona ny zanak'Israely tambazana vola tambazana fahavalo vola de mamafy ozana ary de teny aminao hoe misy ke zany am'izao fotoana zao tsara fantatrao fa betsabetsabeka zao ny pastera franc-maçon betsabeka zao ny pastera manompo de vola de mahafinaritra fotsiny le mahazo olona be dehibe fa ny devoly ihany no maniraka azy mialatsiny fa zava-misy zany ary mampalahelo lasa soronareo olona reo mpino rehetrarehetra reo de maro io zany fa zay ny zavatra ratsy ato anatin'izany fiangonana pergamos fiangonana ny andro farany amin'ny fiangonana fahaefatra tsika zao fiangonana fahaefatra Tiatira manana hotera mandry zao nylazay ny zanak'Andriamanitra zay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangamamamo andiny fa 7 fantatry ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany de be noho ny voalohany tsara be zany hitany Jesosy amin'ny maso lelafo daholy ny asanao ny fitiavanao ny finoanao ny fanomponao ny faharetanao ary ho tena Andriamanitra nandroso zany ty fiangonana tao Tiatira ty satria zao ny asanao tany amin'ny voalohany izy be noho ny asanao any farany be noho voalohany zany taloha anao ny miakatra tsara zany miakatra taloha anao mpitarika fotoana manomboka ny mpanao délivrance manomboka mpitory teny alleloia miakatra kanefa mbola misy indray ny azo tenenina ary ny teny tsenareo koa de manakihana foana fa Jesosy manana maso tahaka ny lelafo kanefa manateny aminao satria mandeha hevitra ho an'ilay vehivavy Jezebela zay milaza amin'ny teny mpaminany vavy ka mampianatra sy manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hinana terina tamin'ny samby inona moa nampalazany Jezebela i Jezebela de vehivavy jejo vehivavy janga ary ilay vehivavy nitondra ny vadiny tamin'ny sangany zany hoe amin'ny mahavehivavy azy tokony andefitra amin'ny mahavehivavy azy izy fa niraisiny Jezebela ny fanapahany ary zany vadiny Jezebela zany de tena izy no nikomandy azy zany nandefitra tamin'ny Jezebela zany nanomboka nandefitra tamin'ny zavatra zay tsy fahamasinana nanomboka nandefitra namera malalaka io iariavana ny fijoroana io ijoroana hatramin'ny farany ary tady ity fa fiangonana andro farany tsika zao tsy misy tsony hoe alao re andeha am'izao fa mbola roviny zany aza fotsitra aza mandefitra amin'ny Jezebela zany rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra de tsy sitrapon'Andriamanitra nampirongatra fitsangajangana be mihitsy ny fanahy Jezebela satria fanahy Jezebela de fanahy tena mirantiranty fanahy tena jejo ary fanahy tena hoe misitona de nampirongatra ary no tena vanitra ny divaraka amam-polo ary nomeko azy sy nomeko andro bebany izy nefa tsy netiny bebaka amin'ny fitsangajangany ary havana raiso hoe tsara raha mbola tsy ampy aminao misy zavatra tsy ampy aminao mbola tsy nataonao fantatry ny asanao sy ny fitiavanao raha mbola tsy miasa amin'Andriamanitra ianao tsy manana fitiavan'Andriamanitra tsy manana finoana ny fanomponao sy ny faharetanao mbola ambany de ambany zany tenao ampio zany fa reny ny fakasitrahana nomenany anisan'ny nomenany fiangonana tamin'izany azonao hoe zavatra tiako atongavana zavatra tiako atongavana zany de tahaka ny hoe manao examen tsika zao de mena somary indisy kely tsika mena valiny hoe reto valiny marina zavatra tokony atao ndao anangona polisy tsika androany ndao anangona zay rehetra nakasitrahany Jesosy tamin'ireo fiangonanareo ka mbola tsy atao amintsika ndao angatahantsika androany fa fiangonana ho ampakariny tsika ry avako malala alleloia fiangonana fahadimy zao Sardisy ondray ny ten'Andriamanitra fantatry ny asanao reto zany ny akasitrahana fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty any lozy zany miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa zay saika maty
fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsarovy ny amin'ny nandresanao sy nandrenesanao, ary tany mafika amin'ny beba, ko raha tsy ambiny ianao dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ka ho fantatrao tsy ho fantatrao ny olona izay hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy dia vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nazoto ny fitafiany ka ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Ity Sardisy ity zany a dia izao akosy-bolamena be mihitsy. Olona ten'Andriamanitra tsy nisy hitako tanteraka izay asanao. Aoreny tsara ny zavatra izay saiko maty. Misy zavatra zany ny amin'ity Sardisy ity saiko maty. Misy fahamarinana fa manomboka miarava. Misy fahamasinana manomboka mivoana. Ho ny ten'Andriamanitra aoreny tsara ny zavatra izay saika maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao teo anatrehan'Andriamanitra. Nanao asa teo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nisy tanteraka. Akosy-bolamena be mihitsy. Mandrisy fanantenana be mihitsy. Fa mahafinaritra mbola tsy tonga Jesosy androany. Fiangonana ampakarina ianao. Tao amboarina izany. Alleloia. Ndao aorina izay zavatra rava. Mety misy amintsika mandeha ihany ny fotoana. Hitanareo io resakely momba ny fitafintsika ivelany indrindra fa nararana bavy. Misy ranabavy izay tsaroko. Voanomboka nalala fahamarinana izy ozy nareo. Fa tena io lambany io ata-akanjo io mirozaroza amin'ny tany tena le sisin-damba efa tena misy rovovotra kely mihitsy, mifoka mihitsy, mikasokasoka amin'ny tany eny. Lava. Na ny kiraronao fa ary tsy hita fa satria maninona? Satria mandeha amin'ny fahamasinana zany be manao zipo lava ny tena. Fa ny zavatra mahavariana sy ohatry ny mahatsikaiky nefa mampalahelo io zavatra io miakatra io. Miakatra io alavana zipo. Tsika tsy ny alavana zipo ny zava-dehibe. 4 cm zany ny tena izy. Tsy hany ny olana. Fa ny zava-dehibe dia ny fananantsika fahamasinana ka tsy hitanjatanjahantsika nalàna vavy. Zay ny tena hevitra ilay izy fa tsy hoe mila zipo centimètre miala amin'ny lohalika. Fa dinihanao hoe za ve raha manao an'ity zipo ity za nge tsy mitanjaka. Fa rehefa mipetraka ianao ranabavy dia azo antoka fa raha eo ambony lohalika ny ziponao, rehefa mipetraka ianao dia misondrotra iny ary mitondra fitanjahana. Zay nge ilay izy. Raha manao zipo ianao ambany lohalika na mipetraka ary ianao dia masina foana ianao. Fa tsy hoe kory atao mirozaroza amin'ny tany mihitsy iny dia amin'izay ianao tonga any an-danitra. Akanjo fotsy lava. Fa tsy voatery akanjo fotsy mirozaroza amin'ny tany. Ny tena olana nanao an'izay ihany le olona tato Sardisy. Tato Sardisy. Fa tsy nisy tanteraka. Any endrika ivelany ihany. Fa ny ao anatiny eo tsy nisy tanteraka. Ndao ilantsika izany. Ny fahaenina zao ny Filadelfia. Ity koa misy zavatra ngezabe azo raisina. Vakiko ny amin'anaran'i Jesosy zao no lazain'ilay izay masina, izay marina, izay manana fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy misy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoaka. Fantatro ny asanao. Indro efa nasika varavarana mivoy ao anatrehanao ka tsy misy maharindrina izy, tsy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teliko ary tsy mba nandany anahy. Manana hery kely. Misy amintsika eto manana hery kely. Eo ambavahoana ny tsy fitandremana. Fa mitandrina kely manana hery kely ihany dia mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Fa vao misy rivotra kely mitsoka io dia lasa. Fa nefa hitan'i Jesosy na dia hery kely azy. Indro izy alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenin'o Jiosy, kanjo tsy izy. Fa mandainga, indro ataoko tonga eo alohan'ny tongotra reo, ao fantany fa izaho efa tia anao. Ty Filadelfia ity dia ny aina teo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Ny aina teo ambany fitiavan'Andriamanitra. Na dia kely fotsiny aza ny heriny, mahavariana, fa anisan'ny olona nitenenan'i Jesosy hoe tena tiako nareo. Ity Filadelfia. Tsy haiko. Raha amin'ny andro fitondresantsika teo, tsy haiko toe-po tokony any amin'ny andro fahafiry. Toe-panahany amin'ny andro fahafiry, ny tokony toe-panahany Filadelfia. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Ianao miezaka io ange. Misy za mbola kely hery, mandrosoa ihany aza miteny hoe za kely hery ka tsy mahavita hoe za hijanona. Fa ny hery kely any anatinao
ampitiavan'Andriamanitra anao sy anampiny anao. Fa zao izy a 20 satria efa nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao, za kosa hiaro anao mivovonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay ahatra amin'izao tontolo zao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana ny azy zany tsy de nisy fibedesana be teto fa zao ny tena afatra taminy tano mafy le zavatra nitananao tamin'ny herinao kely iny tazony mafy. Nomboka nitazona fahamarinana ianao amin'ny hery kely zay nananao fa zao efa eo aminao iny zao de tazony mafy. Na de efa kely aza na de efa kely aza ny voarainao mbola tazony mafy fa amin'ny alalan'iny no ahafahan'i Jesosy miaro anao vovonjy amin'ny andro fakapana. Halleloia. Zany amiteny hoe za mbola marefo, ny marefo mihitsy ny angatahana eto hitazona mafy. Tano mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra zany ny zavatra zao antika efa misy satroboninahitra tsika ngera tsika tsy mahita fa raha fitaratry ny fanahy masina, fitaratry ny fanany aseho amintsika, za mitenanao fa mahita satroboninahitra eo anoloan'ny eo ambony lohanao ianao ary mahita anjely mitombo manodidina anao fa tsy hitatsika zany fa maherezy ianao tazony sao ny kely anananao indray ny mbola voamela azy. Ary zany mampaherezoko atsika rehefa isika eto a tsika tsy mba miady hevitra manolo izany. Za de tsy mba anisan'ny olona mpanao an'ireny adiady hevitra eny anivon'ny tambajotra serasera betsaka irava na zavatra azo edina hevitra eo resaka hoe amin'ny asan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra de misy olona manokatra sujet mihitsy ahafahana miady hevitra. Ny hery ananako tsy laniko amin'izany fa ny hery kely ato anatiko hitazonako an'io fahamarinana io. Zarako ary anahita an'io. Mety mbola tsy niretraretra ny hitako fa zay kely voaraiko aloha de tazonako. Fa fantatra fa tamin'ny fotoana nanomboka niditra tamin'io de nisy satroboninahitra eo ary io satroboninahitra io nitandremako andro aman'alina. Aza vera isiaka ny satroboninahitra eo avako manala. Tena anao androany. Aza miandry anao, halleloia. Aza miandry anao ho matanjaka be ara-panahy anao vo ity an'Andriamanitra. Mikely eo am-pelantananao a fikiro mafy. Manomboka aty amin'ny sainany amin'ny fo anatin'ny fanahinao any tena za hijoro Jesosy. Ty kely ty ny fantatro androany hijoro amin'ny olo za, halleloia. Hijoro amin'ny olo za. Misy olona fantatro zay a varotra bokotra ry zareo. Amapolopolo taonany mbola mivarotra bokotra ry zareo. Fa manan-karena zany. Inona mahatonga azy manan-karena? Satria bokotra ny ainy de bokotra ny ataony. Bokotra ny client de bokotra ny ataony. Bokotra ny ameny fournisseur azy de bokotra ny ataony. De mifantoka amin'ny zavatra ray. Mety izy teny bokotra koa hoe ohatrina bokotra ray fa io ny ataony. Halleloia. Ary fotorana io. Mavita trano izy. Akaty andafy izy manao vakansa. Nany izy mieritreritra za mivarotra volamena. De le volamena zany ngeza be amin'ny nefa sasatra misy manendaka. Sasatra miditra trosa faty antoka. Ny olona manao bokotra fa tahin'ny tompo. Satria zay kely ananany de fikiriny. Halleloia. Azany anisan'ny zavatra tsy de tena mahalasa lavitra antsika malagasy mihitsy. Satria tsika tsy tia miovaova, tia manaraka tendance. Lamaody zao no mivarotra boaty daholo indray no mivarotana. Nao ne anao lasany daholo indray. Tsy toe-pony Philadelphie zany Philadelphie le kely ananany, le zavatra kely eo aminy, le fahamasinana kely efa nomboka nitazoninao io. Aza velanao io tany mafy io. Io ny anenjenanao, mbola vo io ny anenjenanao, mbola marika ny anenjenantsika, fa zakivy ianao. Halleloia. De tazony, soraty. Ao amin'ny fahafitotsika zao amaranantsika azy, fiangonan'ny Lodika. Ary ty ny tena mamperitreritra araka ny teniko taminao teo. Zao ny tenin'Andriamanitra, zao ny lazainy ny amainina de ilay volombelona, matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra ao. Fantatro ny asanao. Fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika de fa alohan'ny vavaka ianao.
zatsika hijery momba zany mangatsika sy matimaty sy mafana zany. Zay zany ny zavatra ny tena mba manao asan'Andriamanitra any a, mba mijoro any a, fa sady tsy mangatsika ny tsy mafana. Ny mafana sy ny mangatsika dia zao ny hevitra zany. Tsy hoe kory hoe mafana dia le miretareta be miteny mafy be reny mivavaka dia mbola fidiranana tena le tsy hevi-drasy. Tsara ihany zany satria Davida aza nanary lamba mihitsy ny teran'Andriamanitra. Fa tsy zany ny atao hoe mafana. Ary le mangatsika tsy hoe le olona miteny Jesosy aho. Za mahafantatra rahalahy zay tsy mba mitabataba zany mba hoe Jesosy John latsaka kely ny ranomasina dia tsy lazainao mangatsika zany. Nga heverinao hoe mangatsika dia mangingina. Nga heverinao hoe ny mafana dia ny teny mafy. Fa ny mangatsika sy ny mafana dia refesin'Andriamanitra any amin'ny fitiavana sy ny fankatoavana azy. Any amin'ny fitiavana sy ny fankatoavana azy no andrefesan'Andriamanitra na mafana na mangatsika. Ary n'Andriamanitra aloha na mafana na mangatsika. Iza mafana? Ny mafana dia ny olona efa tian'Andriamanitra. Ny mafana dia ny olona efa mivavaka sy mitandrina didin'Andriamanitra. Ary ny mangatsika reny olona mbola any amin'ny bara reny. Reny olona mbola mpanira tsira reny. Alohan'Andriamanitra zany na le mafana na le mangatsika. Satria zao io mangatsika io azo antenaina io fa tena tonga dia hafana io. I Paoly anisan'izany. I Paoly dia anisan'ny solotenan'ny olona mangatsika voalaza ny tao amin'ny fiangonan'ny Laodikia. Dia alohan'Andriamanitra na mafana na mangatsika, fa i mangatsika iny mihitsy ny mbola nitenenany hoe ndanala zao fa fanaka voafidy izy. Andriamanitra mifidy fanaka mangatsika ho atao mafana. Fa ny tena tsy tatin'Andriamanitra tamin'ireto mpiditra tao Laodikia eo antenatenany matimaty tao mivavaka ihany nefa mbola manao ny tsy mety any. Mivavaka ihany fa mbola manao izay mampalahelo an'Andriamanitra any. Sady manao izay mahafaly an'Andriamanitra. Androany tsika manao izay mahafaly an'Andriamanitra, misy manao izay mahafaly ny devoly. Mangatsika zany. Ary tsy zakan'Andriamanitra mihitsy zany tsika. Farako ny tena tamin'ny alina ny tena nina tamin'ny tanaty commencement le hoe manao minina riz cantonné. Andriamanitra aza ampihinantsika riz cantonné rehefa. Ao anatin'ny vary misy karaoty, misy ovy, misy haricot vert, misy petit pois. Inona ny tsy hitako riz cantonné io? Inona ny sakafo? Riz cantonné io. Misy voatabia, misy tongolo, misy riz cantonné. Andriamanitra tsy tia riz cantonné zany. Andriamanitra tsy tia composé zany. Asiron-dasopy ozy tsika. Fa Andriamanitra tena te hihinana mamy. Andriamanitra te hihinana an'ilay fotsipotsika. Andriamanitra te hihinana an'ilay mafana ao am-bava. Aleloia. Ary zao manan-karena ozy izy manjeo izy le Laodikia zany. Nieritreritra ny Laodikia hoe za kosa aloha za zao hoe dia tsy tonga any an-danitra. Inona ny tsy efa ataoko? Fiderana ve ny tsy ataoko? Hira fiderana ve ny tsy efa ataoko? Mitoritenin'ny ankalamanjana ve ny tsy ataoko? Tsara daholo nge zany. Fa ozy izy Jesosy mieritreritra ianao tena manakana sy efa niara-pananana be ka tsy manan-java-moly kanjo. Tsy fantatrao fa ianao le ory sy mahatra sy malelo sy jamba ary mitanjaka. Diso fanantenana. Ary raha tsy nitenenan'i Jesosy reto mponina tao Laodikia izay anisan'ny tena tiany Jesosy satria zao raha nanidiny vavany Andriamanitra tsy nampiteny an'i Jesosy ho an'ireto mponina Laodikia reto tonga dia very daholo. Ary ireo mponina Laodikia ireo mpinon'ny Laodikia ilay voalaza hoe ho avy ny fotoana hitenonareo hoe tsy zay fa tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao fa zay, tsy efa niantso ny anaranao fa zay, tsy efa nanasitrana amin'ny marary tamin'ny anaranao fa zay, fa hoy Jesosy taminy miala amiko. Tsy fantatrareo miala amiko ry mpanao melika. Ary betsaka amintsika tonga eto androany Laodikia. Mivavaka ihany tsika fa mangatsika ihany tsika. Matimaty tsika. Ampifangaroantsika Jehovah sy Beliala. Inona ny ifandraisan'ny Jehovah sy Beliala hoy ny ten'Andriamanitra? Inona ny ifandraisan'ny ratsy sy ny tsara? Inona ny ifandraisan'ny Jehovah sy ny devoly?
fa tsika mampifandray an'izany averiko aminao ihany le teneniko anao maly olona mpiaraka misotro taminay taloha rehefa tonga ny arivariva dia miteny za izy ody amin'izay fa manao servisy arapitso manao servisy na le servisy militaire ve servisy any am-piangonana miservira fandraisana sy milaza filazandraraha satria dekolina le rahalahy zany ange namana tena tsy tatin'andriamanitra lodiky be mihitsy ke zany fa zao raha misy olona tonga eto androany tsy natao an'ny olona lefa tena tonga ny an-danitra ty toriteny ty fa natao atsika rehetrarehetra zay mbola miaina zany toe-posy toe-panahin'ny fiangonana faran'izany mety mifandraiky amin'ny lodiky mihitsy gamby ianao androany fa vao mafaly ny teneko anao fa mbola nitenday andriamanitra Jesosy teto manoro hevitra anao aho izy mbola misy hevitra ny aminao zany dia mario anatin'ny baibonao mario hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisy ehony ny enatrao noho ny fitanjahana ary ny ody maso ahositra ao amin'ny masonao mba ahiratanao aleloia sady ahiratrandre Jesosy zany no masotsika masom-panahintsika no tafiany fahamasinantsika no tsika le tsy nisy valera teo mihitsy zary nataotsika namona aminay an'andriamanitra manomboka eo vidy volamena voadio amin'ny afotsika lasa manakarentsika tao netrehitra manakarena fa pokaty fa Jesosy ameantsika volamena voadio amin'ny afo vaintikatykaraha aleloia dia ny fanahin'andriamanitra zany ny tenin'ny fahamarinany zany ny tenin'ny fahamasinany zany hoy Jesosy hoe zay tiako zay rehetra tiako no anariko sy faiziko ho dia mahazo toy ianao ka mibeba mbola azo ataonao mibebaka sika rehetrarehetra za tsy miteny hoe za na i Mario Elali na izy fa isika rehetrarehetra mbola azo raisina ny fibebahantsika amin'izao andro farany taona zao rehefa tapitra ty toriteny ty tany anao miditra amin'ny efitranonao dia fanaova jeritodika Jesosy inona moa no nataoko nandritra an'izay 2023 zay inona ny tena mety zavatra tsy nety nataonao za tena mandinika tena mieritreritra fa raha zao tsika ny anontany hoe Jesosy ampahitao anahy inona avy namparenao tamin'ny 2023 iny tsy teneko fa tena mampahitan'andriamanitra anao zany eo am-pivavahana ianao dia ho tadidinao daholo le zavatra tsy nety nataonao ibebao reny rehefa aorinan'izay manaova jeritodika manaova jeritodika inona avy nananarin'andriamanitra anao tao anatin'izay taon'izay aza miverina amin'ireny raha mazoto ianao ka hibebaka dia zao amin'izay hitsangana eo ambaravarana Jesosy na tonga Jesosy mbola tsy niditra tao nge izy ihany no teny fa tsy mety aminy le matimaty ianao aloha ny ary tany ivelany fa eo amin'izay nanomboka nanan-kevitra hividy volamena voadio amin'ny afo toy Jesosy efa mety amin'izay ka alao andondona amin'izay hafa hiditra ato fandremo fa sady ratsy Jesosy mbola tsy mandondona ny ratsy Jesosy mandondona nefa tsy henontsika fa ny tsara indrindra ho asy ianao androany Jesosy mandondona raha mbola tsy ao anatintsika eo amin'ny fiainantsika izy mbola ivelana izy zany malao izy andondona voay izy amin'ny alalan'ity tenin'andriamanitra ity raha voainao izy aleloia raha voainao izy dia hoy izy hoe raha misy mihaino ny feoko dia no ialoha ny feony ka mamoa varavarana voay ny varavarana ny fiainanao dia hiditra ao aminy ka hirezaka avy aminy ary izy amiko vity zay alao avy Jesosy tsy maninona ntsony miakatra daholo ny fiangonana fito raha reo rehetrarehetra zay fanakianan'ireo no ahisitsika ary reo zay nahazahoantsika fankasitrahana no tazomintsika alao avy Jesosy anisan'le olona iry ianao hoe maranatà aleloia bekeny olona miteny zao hoe maranatà tongava Jesosy fa Jesosy mijery avy an-dany teny raha zaho tokoa moa zany tonga mifantatra hoe aiza ianao io androany iantsika rehetra mpiaino eto amin'ny fiangonana fandarina andramoka izao reo ny fankasitrahana sy ny fanakianana ny fiangonana fito averiko ihany tsy any ambaravaran'ny mpanota Andriamanitra tsy ao ambaravaran'ny mpanota Jesosy no mijoro fa eo ambaravaran'ny fiangonana fampiakarana lodiky enoy ny fandondonany fa miantso anao izy amin'izao fotoan'izao dia ataontsika tirity aoriana tirity dia isy dia hivavaka itsika alao resika feokira lesika feokira dia hivavaka itsika dia aorianan'izany vavaka izany tsika enohira aorianan'hira misy olo tena ny groupe izay maharesy izay hivavaka ao anatin'izay fotoana izay
Halleloia. Mila vavaraintsika izay afatra izay an, dia raiso noty mihitsy ny zavatra resantsika rehetra teo, dia andao hiomana fa efa andalana e, efa andalana mpampakatra antsika, efa miditra amin'ny andro fitsarana antsika izao an. Mafy Jesosy, tsy manana fotoana ela be intsony tsika, nefa matotonga amintsika izany androany, dia Jesosy mbola miteny hoe mbola afaka omeko torohevitra ianareo. Halleloia. Eo raisitsika ny torohevitra anao fa hividy volamena voaty tamin'ny afitsika, amin'izay tsika afaka miteny izay manan-karena izay. Halleloia. Mivavaka ary tsika amin'izao fotoana izao an. Halleloia. Misaotra anao izay Jesosy malalany amin'ny fotoana androany. Misaotra anao izay tompo any amin'ny toro-teny izay tonga taminay androany amin'izao faraparan'ny taona izao tokoa. Fa tsy faran'ny taona ihany Jesosy an, fa faraparan'ny fotoana iainanay mihitsy ato amin'ity tany ity. Dia ampio izay Jehovandriamanitra, dia tario lalana izay tompo malalo. Dia omeo anay izay toe-po tena tianao, toe-po tsara, mba tianao nananarana ny fiangonana fito, fiangonan'ny andro farany, ao tafiditra ty anatinay Jesosy malala. Ampianaro izay anisan'ny andronay, ampianaro izay hitandrina ny didinao, hitana ny fahamarinana, izay kely mba fantatray, ampitomboy Jesosy malalo. Izay kely mba fantatray, ampitomboy aty anatinay Jesosy malalo. Mba ampianaro ny tananay amikotra, ampianaro ny tananay hitazona mafy, mba tsy hisy akany saloboninahitra izay fanomenao anay Jesosy. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Be ny zavatra tianay ho tenenina, be ny zavatra tianay ho ampita, be ny zavatra tianay ho lazaina aminao Andriamanitra. Nefa Jehovandriamanitra tsy toa, atoky izay fa na tsy voateninay aza teto androany, dia mbola ianao koa Andriamanitra. Ianao ihany koa Jehovandriamanitra no mbalay ao anatin'izany. Ampianaro izay hitsenanao ny farana ny taona, miakaiky ny fotoana izay avianao. Ampianaro izay Jesosy ay miara-mandeha aminao. Fa te mba hitsenanao eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay. Te mba hitsenanao eny amin'ny rahoan'ny lanitra izay. Tsy te ho diso fanantenana izay. Te hifamihana aminao. Te hitady anao. Saotra Andriamanitra. Era laza saotra sy voninahitra anao. Efa hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka Jehovandriamanitra no latsaka andalana eto amin'ity lalambe amin'ny fanompona izay hanomponanao. Andriamanitra arova izahay amin'ny fianjerana. Arova izahay amin'ny fiverenan-dalana. Arova izahay Andriamanitra. Tena mila anao izay. Mila mitana maherinao izay. Ianao rery andry no azonay antenaina Andriamanitra. Ianao rery dia ianao rery andry Jesosy no afaka mbola hanolo-hevitra anay. Hividy volamena voadio amin'ny hafa. Mahatonga anay hanan-karena fa ay Jesosy izay tika tsy manan-karena ninina. Ay Jesosy izay ity tsy manana ninina, tsy manan-karena ninina Jesosy. Ianao dia ianao rery andry no afaka ombanay ao anatin'izany. Jesosy tario lalana izahay. Tatanao misandronao mahery amin'ny tanam-pahasoavanao. Fa tena mila anao. Miandrandranao Jesosy. Miandrandranao sy ny fanatrehanao. Dia tatanao ary izay. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Miteny izay nitoriana teto Andriamanitra. Miteny izay nitoriana teto Jehovah Andriamanitra. Ianao anie Jehovah Andriamanitra. Hitahiran'izany aty anatinay tsirairay avy. Moka mba hamoa avy zato eny tsy manam-pataperana ho fiainana mandrakizay aty anatinay izany. Misaotra Jesosy io.
sotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. Anao anankiray tsika. Anao hira anankiray tsika dia laso aloha. Alléluia. Anao hira anankiray tsika dia aorina zany izy zany a dia hiditra ivavaketo ranabavitsika mihaja sy ranabavitsika makarina. Dia ataontsika tiry mba hiverinantsika anatiny zany hoe fitiavana voalohany zany dia ataontsika mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany tokoa araka ty hira izay ataontsika ity androany a. Hidirantsika anatin'ny vavaka famaranana dia raha tsika amin'ny groupe izay maro izy. Mino finaritra ataontsika rehetra. Funyafonal nandrusini salasal laisa taminire itubenge senamba faga ulami tuive satapaga le afana tamini la saizi sakichi Betalutadiana Manjicinyala kachanzo Ana fosa kubeni Avos kumbeni umbeni Iti otopo Iti otopo Le suora si jaga Favero la viciana Iferi ninjai Le affarano fuori fu Le fitiavano voduai Sini fruto mi fiai lampara che umano so ciaccia giunile tica mi ansu formatica ampianaro ai anis bisognetti guardo così sono fafagnana a minha giunga bagarina Vedo vitale tuya Afiro bai tuma Suan suanau Kiruni wantundu jauh Iti otopo Resuora si jaga Favero la viciana Iferi ninjai Le affarano fuori fu Le fitiavano voduai Avelo izamitia Avelo baito mar Suan suandao Dunia mendudu jauh
Makasitraka indrindranao zay Jesosy ny amin'ny teninao zay nampisanao anay teto androany a. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao zay tena hoe mampianatra anay andiny teny sy eritreritra isanandro izany. Ianao tokoa Jesosy ilay Andriamanitra malalany aminay tsirairay avy. Ampianaro zay Jesosy ay anisany andronay sisa mba hipiranay aminao Jesosy. Fa izay rehetra indray Jesosy ilay fiangonana miandrandra ny fahafantaranao. Fantatrao ny asanay Jesosy any. Fantatrao ny asanay tsirairay avy. Fantatrao ny aminay tsirairay avy Jesosy. Fa tena hoe mety maty zay, mety mafana zay, mety mangatsiaka zay. Fanefandreto zay Jesosy any. Tazony amin'ny finoananao mba tsy ho varidivotra amin'izao tontolo izao ity zay Jesosy any. Eto amin'izao tontolo izao ity zay tsy aza fiandrianan'ny Satana. Fandreto zay Jesosy mba tsy ho anisan'izany ho variana eto amin'izao tontolo izao ity any. Fa tena omeo anay ny hery avy any aminao satria ianao tokoa ilay manana maso tahaka an'ilay lafo Jesosy. Mahalala ny atraponay sy ny anatin'ny sainay. Ianao ilay Andriamanitra mandondona eo ambaravaran fonay sanandro isanandro. Fa omeo anay Jesosy ilay toy-po manana hafanana, ilay toy-po tena tsy miaino anao, tsy manao ny sitraponao. Mba tsy hamposi-bolamena izay Jesosy eo anatrehanao a. Izay hainay Jesosy tena miandrandra sy manantena anao dia ampianaro zay Jesosy andeha tanteraka amin'ny fitiavana anao a. Tena hoe andeha tanteraka amin'ny fanaovana ny sitraponao ndraiky zay Jesosy. Tena hoe mbola vonona hanorona ny zavatra tsara rehetra tsy anatinay tamin'ny fiarahany aminao. Omeo anay Jesosy any toe-panahy tianao mafy zay Jesosy amin'izay rehetra kely anananay Jesosy. Fa vola hijoro Jesosy tatafio amin'ny herinao hatramin'ny farany mba tsy angozogozo fa mba tena hifotsitra aminao. Tena hoe mitsoky aminao Jesosy mandraha foana eny amin'ilay zavatra nataony nampalahelo anao reny nanome voninahitra ny anaranao fa nanome voninahitra ny finananay tanatrehanao. Fandreto kosa izay Jesosy atao mafana sy mirehatra amin'ny fitiavana anao sy amin'ny fankatoavana anao. Fa izay ilay tianao Jesosy tena voninahitra sy miteraka eo aterinao rery anao rery any Jesosy malala. Aleluia, amen. Amen. Mbola iray vavaka atsika. Tompo Andriamanitra renay masina tsara indrindro. Tena renay tokoa ianao Jesosy Kristy tompo Sabata. Renay ianao satria ianao no tantana anay sy miaro anay ary ianao na mikasika ny fonay ary miantso anay hoe ho anay fiainana mandrakizay. Jesosy malala ifonanay eto ny fahotanay Jesosy malala fa tena tsy miditra zahay Jesosy malala. Misaotra anao zahay amin'ny teny izany Jesosy. Misaotra mankasitraka tompo malala izay mbola maniraka anay hoe mitana ny fahamarinanao Jesosy. Ampianaro zahay mba hitarina izany foana Jesosy malala. Izay fahamarinana kely izay mba fantatray Jesosy satria tsy mahalala ny nenina zahay fa izay kely mba fantatray Jesosy malala ka ny mba tazominay foana Jesosy malala. Indrindra koa Jesosy ny fonay Jesosy ka ny mba hivoha mandrakariva Jesosy malala, mba hivoha mandrakariva ny fonay amin'ny fitiavana anao Jesosy malala, amin'ny etaeta indrindra fa ny fanahinay no manontolo aminay dia ho totitra Jesosy malala, totitra izany fiainana mandrakizay izany. Izay rehetra ataonay dia totitra izany fiainana mandrakizay izany Jesosy malala. Ny fonay, ny fanahinay, ny fisainanay Jesosy malala mba ho fiainana fiainana mandrakizay izany Jesosy malala satria izany fanantenana aminay Jesosy ary mba hangitaeta hitarina izany mba tsy siaka izany satria voninahitrinay izay Jesosy malala izay kely mba ho hitanay Jesosy malala. Meo heliny zahay Jesosy malala, meo tanja fa Jesosy malala mandeha anovanay, mandeha tazomanay satria voninahitray Jesosy malala.
ary voazy mandrakariva foana zahay Jesosy malala zay ampiarabanibariana Jesosy malala diovy Jesosy malala ampianazy zahay aladio mitoditra amin'izay rehetra lehanay ampianazy zahay aladio mitarany amin'izay rehetra ataonay Jesosy malala ary nifananay dia mba hadio Jesosy malala araka ny teninao araka ny sitraponao araka ny famasinao Jesosy malala hamasinao izahay Jesosy malala mba mendrika ny antsonao mba mendrika ny fanjakanao Jesosy malala satria zanonao angeretany Jesosy nantsonao any izahay rehetra Jesosy malala ho any mipendrak'izay nantsonao izahay rehetra aniterany anarantinao tompo malala aza vera petrapotsiny fona zahay Jesosy malala fatena hoe mitompany amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy malala raha misy mihaino an'izany teny izany fotsiny Jesosy malala misy rehetra izay nalomba ny teny izany Jesosy kane mba ankatombo kane mba azo lendrina Jesosy malala mba hitsenana eo aminao an-lanitra Jesosy araha ny andro ny iainanay Jesosy malala tena fody dia fody firy-taonanay izahay rehetra Jesosy malala tena hoe firy-taona nefa taonanay dia kely Jesosy malala kanefa ianao any Jesosy malala ampifikitra any bebe kokoa amin'ny fitiavana anao anao any ampifikitra any bebe kokoa amin'ny fanaovana ny fahamarinana Jesosy malala ianao any Andriamanitra tsara mino izahay fa tsy heveranao irery izahay Jesosy malala fa mba hoany amin'ny fiainana mandrakizay misaotra indrindra anao Jesosy misaotra tompo malala misandraka tamin'ny avy indrindra Jesosy malala tianay anao Jesosy avoninahitra ny eo anao rery ihany Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka azy mirahavavitsika tao anatin'izay vavaka mamy sady mahafinaritra be izay Andriamanitra manakirapasavana ny amaly fitianareo mirahavavy Alleluia dia amarina amin'ny fotoana ihany koa tsika amarina amin'ny fotoana sahady isika fotoanantsika moa tsy tapitra ao amin'ny zoom mbola hito anaty zoom ao fiderana fa ny eto amin'ny live kosa dia tsy maintsy ho tapahana amin'izay da iraray ny ataontsika rahantsika amin'reto groupe izay maharesy reto Alleluia dia andao ataontsika tirity hoe tano mafy Alleluia iramihetsiketsiky izy ity iarahantsika amin'reto groupe izay maharesy reto raha mbola tsy tokony amin'ny raha lanitra Jesosy tahiny tompo velona soma tsara daolintsika zao sady efa mirary anareo atratra ny taona vaovao 2024 izay mianakavy kely eto amin'ny fandarana Andramo izahao sy ny Aki radio ny groupe izay maharesy dia mirary antsika rehetrarehetra anao fetin'ny farantaona mahafinaritra ho tratra ny taona vaovao daholo ho tao-pahasoavana tao-pahanambinana tao-pitahiana ho antsika rehetrarehetra ny ity taona 2024 ity amin'ny talata 3 rasy hoe latsinainy premier dia amin'ny talata 2 janvier tsika no mioneto indray manomboka ny fampianarany fandarantsika ny tao-piasana 2024 indray azadiny fa ny 6 sy ny 7 janvier tsika dia miarika fivadikanana 2 andro sady tsika kalazana ihany koa ny fito taona moa zany fahavalo taona Alleluia fahavalo taona ve zany tsy mahay mikompte tsony koa 18 19 20 21 22 23 24 fahen'ny taona ny anaran'ny fandarantsika Andramo izahao amin'ny ankalazantsika anaty fivadikanana amin'ny 6 sy ny 7 janvier io samita iny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia manasantsika hiara hifaly aminay ato amin'ny groupe izay maharesy tahiny tompo daholo dia misaotra anareo naharitra ny hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra Halleluia Amen meno finaritra daholo Halleluia miaraka amin'rinatsika efa marokore zava-bitanao nefa sasany tena otika navarava miaromafo makantoeranao Alleluia misy tsonde hoadinatra ianao tsy vombary tsoty zany satanao zay efa neretanao
Hallelujah. Eri Caracas. Sutiama, Tarmasiama. Aleluia. Irias keke, Tarmas keke. Aleluia. Odin Marie, Tarma Prodinda. Tá em tudo se quer retra, para onde manter o vunaita. Amen.